Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokatrantsika ny amin'ny zaonio zao a. Ny ambasadran'i Aozoa Elia no mandroso atotokatrantsika eo amin'ilay hoe ny Andriamanitry ny Abrahama ve miaraka amin'ny Korana Silamo sa amin'ny Sefer Torah Jiosy. Izay no jerevantsika hatrentsika ho any amin'ny lanitra lanitra zany, ho any amin'ilay Andriamanitra ny Abrahama, ilay namorona an'izao tontolo izao. Ka raha hijery an'izay tena namorona sy teo vonjena izay ianao, efa nampianariko antsika foana izay dia aleontsika mitady ny marina. Mihaino ny marina dia tsy misy mamita tena intsony. Be loatra izay fitakefa nandeha izay aleo miverina amin'ny marina amin'izay jenolojia ary fampianarana lalana fahatelo no fampianarana iarahantsika indray ny amin'izao anio izao. Avy hatranintsika dia hijery ary hoe aiza marina no ahitana an'izany famarihana mikasika ny Andriamanitra Abrahama, satria misy boky anankiroa hitantsika zao samy miteny ny momba zany hoe i Abrahama. Hitantsika ny Sefer Torah Jiosy aloha izay efa tany aloha, ary ny boky ny Korana koa teoriana samy miara miteny ireo. Ay zany ny tokony ho arahana zany, ay zany rehefa tena mipetraka, satria samy manana ny fiteniny koa dia samy manana izay lazainy. Mazava ho azy dia tsy maintsy jerevantsika zany, ary izay ny asan'ny Elia zay, izay no nanorahana ny Elia. Ilay efa niseho hatramin'izay dia ny fahamarinana io dada Iava io mampahafantatra antsika hoe aiza lalana tokony aleha, satria misy teny anankiroa samy milaza Andriamanitra Abrahama. Izay ny antony hoe aiza ilay Andriamanitra Abrahama no tena mandeha zany. Voalohany indrindra aloha zany ahafantarana fa hoe iza ny tena milaza ny marina zany. Aintsika ny tena hijery ny marina dia tsy maintsy mijery foana ny tantara itsika zany, mbola araka ny soratra masina ihany koa sy araka ny zavamisy. Ny zavamisy zany dia mahita tsara mihitsy fa raha ny bokin'ny Jiosy izay mitantarany Abrahama dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any zany efa nanomboka izy. Izay ilay atao hoe Sefer Torah. Ka raha ny bokin'ny Jiosy tany amin'ny taona moins 2000 ary izay nampiany Mose tateoriana tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any, dia précision moa zany dia efa ela loatra moa ny dady ka dia sarotra be no précision zany, fa manodidina eo daholo ny fisen'izy. Misy moa moka daty hoe tany amin'ny taona moins 1800 tena nisy ny bokin'ny Abrahama, ary tany amin'ny taona moins 1300 tany ho any ny bokin'ny Mose. Dia mazava zany hoe efa tany aloha daholo zareo efa samy tany amin'ny andro tranainy. Ka rehefa samy tany amin'ny andro tranainy zany dia tsy misy tsony zany ny tokony teny antsika hoe misy mbola tany alohan'izay. Zareo zany ny tany aloha, zany hoe ny bokin'ny Jiosy izay tranainy zany dia mazava ho azy fa any amin'izay tranainy foana misy ny marina. Ka iza moa zany afaka hiteny hoe tsy marina io, satria ilay zahatra hitantsika fa efa tany aloha tany io. Ary izay rehefa fampianarana faharoa mekonareo teo hoe nararotin'ny olombelona, nararotin'ny olona izay tsy fantatry mihitsy ina moa ny antony tonga azy nanao an'izany, ny fiatezeran'ny dada Iava tsy nety niaraka tamin'ny Israely ihany. Ka rehefa tsy niaraka tamin'ny Israely ihany intsony dada Iava dia nararotin'ny olona amin'izay no vaina ianarana. Izany hoe nanao izay mahatezitra ny dada Iava io daholo ny olombelona rehetrarehetra. Ka mazava azy fa io dada Iava io fa miteny mihitsy hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa ary ny anarako tsy azo lotoina, dia tsy anaiky an'io noviana izy. Ary izay ny natongavany Elia ankehitriny anamarina an'izay teny izay, anapirofo an'izay teny izay, ampafantatra an'izay teny izay hoe tsy manaiky an'io mihitsy ny dada Iava io, na ino no teneninao, na ino ho ambaranao dia tsy hoe kely noviana ty sary mandeha ty,
fa izy ihany angeny nandro ihany any zanak'Israely ka raha mbo reta koa fa miveriny azy zao fanazimbazimbana anazy zao dia tsy maintsy ho avy koa ny fikapoana mafy zay ataony ary ity tsy vita ny fikapoana ntsony fa tena fandringana sy fandravana andreo zay rehetra nanao tsinitsinina anazy satria efa namoaka teny hoe ny voninahitro tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa ka raha iayavano anarany a dia tsy azo nohovaina zavatra hafa zay ka zay raha tonga tsika mijery hoe aiza zany nentana le orizinalina izy dia tsy maintsy miveny amin'ny sefertorany jiostsika fa tany nahitana any anarany hoe iayava ary izay niantso an'izany anarana izany tahaka ny ambasadiovany Ahosoa Elia izay misy olo tena ny dada malala iayava amin'ity planeta teranareo ity dia nilaza fa izay niaraka tamin'io Andriamanitra nitoriny Elia zao dia afaka ny fahotana laza tsy nanao tentsony ary lasa parfait homme parfait ary izay mihitsy moa tanjon'io Andriamanitra marina io mahatonga ny olona akaiky ho lasa parfait ho lasa tsy manao tentsony ho lasa tsy manao ratsy intsony ary izay mihitsy ny tanjona satria rehefa hitantsika hoe tsy mihaino mpanota izy io zay aloha anankiray zay fa mbola napofa ratsy ohatra masina hoe ity misy linina na ny hoe sorotrasa anankiray koa mahitsy be akoatran'izay taona izay ny sorotrasa anankiray azay moa nahafantarany Andriamanitra hoe marina izy io satria ny tanjona dia tonga ny olona tsy ho mpanota lasa homme parfait dans toute son perfectionnement zany hoe tena olona tena parfait mihitsy ny sanjana izy tsisy problème mihitsy ny fahamasinana ary olona masina olona marina olona tanteraka satria izay ny tanjon'io Andriamanitra Abrahama io satria izay no nampiady anazy tamin'ny olona ka raha ohatra moa zany dia hiaraka aminao dia tsy maintsy lasa parfait mazava ho azy zany moa dia fanamarina milatsika hoe lozika be izy zany ka raha ianao mahita lasa parfait zany angeny mampitsiriritra alitsy hoe zavatra vo misy voeritretina efa misy eto amin'ity planeta terranareo ity zany atao hoe olona tsy manota intsony zany ary zao Elia hitanareo zao narana voalohany amin'izany ary zay olona niaraka tamin'ny Elia rehetra dia tena afaka tamin'ny fahotana tsy nanota intsony mahita an'izany ny vahoaka maneran-tany zao zatratsika ilanao le izy zany na hoe sankisanky fa tena fampisehoana ny fitiavana lehibe any dada malala iayavana mazava zay teny izay ary mazava izay sary izay inona no tiana pitaina sy tiana resahana amin'izay aloha fa tsy maintsy jerevantsika kely ny sary ary empahafantarina antsika foana ny tokony atao zany raha jerevantsika indray ny bokyny silamo zany natao hoe Korana izy taty amin'ny taona plus 600 taty arina elabe taty vao nisy ka mazava ho azy zany fa raha taty amin'ny taona plus 600 taty vao nisy araiky be izy dikan'izany ka raha ohatra n'izany misy zahatra voalaza ao kasika an'io Andriamanitra Abrahama io dia mazava ho azy fa na izana ianao dia ary hitentsika hoe ny original foana indrindra moa ny zahatra vitan'io Andriamanitra Abrahama io dia natonga olona parfait tsy manota intsony ary izay miaraka aminy araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io izay nandefa ny mpamina ny farany araka ny tenin'ny dada Iavana efa hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo mpamina ny Israeliana no ianonareo ozy io dada mbala Iavana io araka ny bokyny Deutéronomie 18:15 Deutéronomie 18:15 izao ny voalaza ao hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo resatsika dolo tozy vao tena maki tsara ny hoe aiza nakaiza marina ny tena famarinana zany dia vakitsika ny Deutéronomie 18:15 ao amin'ny soratra masina ny jiosy moa zany jerevantsika anazy raha nireo marika ianareo fa za tsy mamoaka testamenta vaovao mihitsy retreto fa testamenta taloha ihany satria izay mihitsy ny anapolivoko ny famarinana amintsika hoe tsy azonao toerana io Andriamanitra Abrahama io Andriamanitra niaraka tamin'ny Israeliana io Deutéronomie 18:15 izao ny voalaza ato 18 Deutéronomie 18:15 mpamina ny avy eo aminao
dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy menonareo. Io zany le hoe ny tenin'ny dada Iava ao anatin'le CFR Torano Jiosy zay tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 tany ho any, dia nilaza mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy no atsangany Iava. Iza zany le hoe rahalahinao tahaka ahy? Dia mazava be satria lalàna ny Jiosy monko ity, koa lalàna ny Jiosy dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka raha ny teny soatra masina hoe dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy zany dia reto Jiosy reto na reto Israeliana reto no niresana amin'izany. Satria izao no voalazan'ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Exodus 19 hoe Exodus 19 hoe ambarao amin'ny zanak'Israely ity didy sy lalàna ity. Zany hoe lay teny eo amin'ny bokin'ny Deutéronome 18:15 zany dia ambara ho amin'ny zanak'Israely, ka ilay rahalanao resana zany dia zareo Israeliana no resana amin'izany, satria ry zareo no tany anefitra tamin'io fotoana io, dia izy samy misy tany anefitra zany no ifampitondra, ka ny mitondra an' zareo zany dia reto mpaminany Israeliana reto ihany. Zany hoe samy sampirala ihany no fidian'Andriamanitra ho lasa mpaminany ny ray amin'ny zareo na mety ny roa amin'ny zareo tsy fantatra, dia reny no mitarika anazy. Zay ny lalàna. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy Iava tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely: ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatry ny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko dia 15. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetrarehetra. Mazava be zany eto ny teny fa nambara tamin'ny zanak'Israely le izy, zany hoe ilay rahalahy tenina tany amin'ny Deutéronome 18:15 zany zay didiny Iava, satria didiny Iava io dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka ilay rahalahy resana zany dia rahalahy Israeliana. Zany hoe ny olona voateny eo amin'ny Deutéronome 18:15 zany satria io didy ho an'ny zanak'Israely dia Israeliana no mitandrina an'io, fa tsy misy mahazo hiditra ny hafa firenena, tsy mahazo ataony hafa firenena mihitsy miteny hoe za io tenenina io na iry io tenenina io, tsy mahazo manao an'izany ianao satria mazava be hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy folo sy lalàna Mose. Mazava be mihitsy io, tsy azonao toerina. Noho izany ilay mpaminany enona zany hoy dada Iava dia tsy maintsy mpaminany Israeliana, lalàna sy didiny io Iava io zany. Zany hoe rehefa tsy Israeliana zany dia efa tsy mety, hatrany exclu mihitsy ianao. Mazava be io teny io. Zay natonga nanteny taminareo hoe nararotina ny atezeran'ny dada Iava tamin'ny Israeliana, ka rehefa nisaraka tamin'ny Israeliana dada Iava nararotina amin'izay novaina io anarana io, nahodikodina amin'izay io teny rehetrarehetra io. Dia nampalelo be dia be ny olona tratra n'izany sarisary. Tenenako hoe tena ampy zay, ho avy ny fandringanana anareo. Zay no mahatonga ny Elia tonga manavitra faraparana, fa zatra tsy tana ntsony, tsy sinazo atao ntsony, manavitra faraparana zao ny atao. Ka dia mbola misy ny fotoana ary olombelona izay mandria fitiavana ho aty. Zay ny antony mamerina ny sainareo hoe mba miverena amin'izay fa ampy izay. Ary tsy mety ntsony dada Iava, tsisy fandeferana intsony, fa na nareo manaraka ny Elia dia tsara indrindra zay. Rehefa tsy naraka moa zanareo dia andraso ny vokany ahy. Fa tahaka izo ihany nanjo ny zanak'Israely, nanovanovany eo anaran'io, niantso Andriamanitra tsy izy ary natonga an'io Iava io nisafoaka mihitsy, ary dia zava-doza ny hafarany tamin'ireo Israelianareo, ary tsisy nafantatra azy tsony dia niforona amin'izay io anarana be dehibe io. Zay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe fitiavana ity, famerenana anareo hitodika amin'ilay tena izy ilay nahary anareo Iava no anarany. Ary ny tanjona dia ho lasa tsy mpanota intsony fa tena olona parfait. Dia ny mpamina ny farany aza, satria tsy resaka mpaminany, dia ny mpamina ny farany dia ilay nantsona tamin'ny arany hoe Yahoshua. Io no mpaminany Israeliana farany, ary io mpaminany Israeliana farany io no namoaka ny didy hoe
lehilahy ray manambady vehivavy ray, ary vehivavy ray manambady lehilahy anankiray. Ka raha vao mihoatra an'izay zany ny vadinao dia efa tsy mety. Nanohitra ny teny Andriamanitra Abrahama sady ianao. Ate izay ny teny mpamina ny Israelianina farany. Resantsika daholo zany fa alefako tsikerikely aloha ny teny. Dia todika amin'izay tsika any amin'ilay hoe aiza ary ny tena ankoatra n'ity teny ity hoe ina moa mazava moa zany jefa noho ny amin'ity teny ity hoe mpamina ny Israelianina. Dia raha vao tsy Israelianina zany le mpamina any efa tsy mety mihitsy izy. Dikainy eo bokin'ny Mose io. Ka na iza n'iza minao Mose ary maraiky fa Andriamanitra Abrahama, dia ny Andriamanitra Abrahama ihany ake ny Andriamanitra Mose. Ka raha niara-ny antso izy mianaka hoe Yahva, dia tsy azonao toerina zay. Tsy azonao toerina mihitsy zay. Indrindra fa afaka amin'ny fahotana izay niaraka tamin'Andriamanitra eo ary lasa homme parfait. Dia ina moa zany ny anoeranao. Efa misy ny olona efa parfait amin'ity planeta Terre ity, ka inona moa zany ny anoeranao an'izany? Ianao nge zao no mamperitreritra raha ho toerinao zany hatsarana zany. Ary raha mitena mitady ny zavatra tsara ianao, zany ny tsara indrindra. Mieritrereta anao zany. Za moa mamerina ny saina foana hoe matotonga zany Elias zany dia tady dio ny tantaran'ny Elia. Nareo koa raha masaiko mikariko an'izay tantaran'ny Elias zay hoe mpanao inona zany Elias zany? Dia masamia mikariko any. Fa zany natao hoe mpamerina ny olona hitodika any amin'ny dada Yahva. Zay ny asa. Dia zao ataoko zao. Ny asako tany aloha any ny averiko amin'izao. Fa maro-pitiavana. Ary izao tontolo izao mihitsy miara-verina ankehitriny. Izao tontolo izao miara-verina hitodika any amin'izany dadamara Yahva zany, isan'izany ianao. Zay. Fa Andriamanitra io tsy mihaino mpanota, ary rehefa mpanota ianao dia efa tsipiny eny amin'ny ela ianao zay. Rehefa mpangalatra ianao na pisoloky, na mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpigaka toka sy mpifoka sy gara sy maro samihafa, efa any amin'ny elo ianao ny hafarana. Eny zava-misy zay. Tsy mety miaraka amin'ny mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Zany anie ka tsisy. Na hiteny iny ianao na hiteny iny dia tsy misy mihitsy zany. Tsy miexiste zany, ary izy tsy azonao forsena. Hoe forsena tsy maintsy miaraka aminao? Non, tsy azo forsena izy. Ianao ny forsena hiaraka aminy dia manarany izay nitenenina. Aitsika izao mety hoe nitrana indrindra dia ny bokin'ny Jiosy ary tsy afaka tsy manota intsony izay miaraka aminy, hita daholo ilay condition. Mazava zany fa ny anarana marina dia Yahva, satria izay ny afaka amin'ny fahotana. Izay koa ny ela indrindra, izay ny voalaza soatra masina ny Jiosy, ny Sefer Torah, ny résultat hita tsy manota intsony, lasa parfait. Ina moa zany edivanao amin'izany? Iny ilay izy. Tsy azo atao mihitsy ny miady amin'izany. Na anohitra an'izany fa ny ataonao mieritrereta. Tokony ho vonjeny ianao dia meteza ho vonjeny. Ary mitodika amin'ny olombelona rehetra mihitsy ny Elia hoe meteza ho vonjena, indray araka amin'ny Elia amin'izay. Ho any amin'ny lanitra ho any amin'ny dadamala Yahva. Faharoa, hiteny io dada Yahva io hoe tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranako ao no hitahiko ny firenena rehetra. Indray zany sary manaraka. Eo tahina zany ny olombelona amin'ny alan'ny taranak'i Abrahama. Aiza izay fitahiana izay no andeha? Any amin'ny taranaka an'izy. Dia tsy maintsy araka ny bokin'ny Sefer Torah foana ny jerentsika tia. Io ny tranainy indrindra. Tsy afaka hijeriny taty oriana mihitsy satria mazava ho azy efa misy ny tany aloha original ary mahafaka amin'ny fahotana. Izay mihitsy ny tanjony dia miverany amin'ny original foana tsika be zany izay efa tany aloha tany. Na ianao na ve mahita ny eo ty original dia aonamoana dia makany amin'ny tsy original kosa. Fa tsy solona be vavangeny ianao amin'izany evitrany. Ary izay ilay hoe lasa avinavina. Dia tolonao makaiza moa zany zao ilay avinavina. Iza zany ny azo tombony amin'izay? Tanao fa tsy misy. Aleo tsika mitodika any amin'ny ilay tena mahatonga antsika hoe ho tena voavonjy mihitsy izay fona jerevana zay. Ary efa migadona ny andro farany zao. Hitantsika ny fandehan'ny fahatantaran'ny teny dada Yahva. Na io ady eo amin'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io. Efa ty guerre nucléaire mananontanina ty. Efa fanamporofona fa migadona ny farany. Ka aoka tsika samy ho tonga saina hiverina any amin'ilay famarinana fa tsy azakazaka ho any amanao foana efa tongotra loatra ny andro.
dahorantsika ry hijery am'izay raha ny sara araka ny bokyny Genesis 4:20 ojevantsika aloha zay teny zay. Genesis jevantsika kely 22:18 Genesis 4:20 andeny 7:10 zao ny voalaza ato re asaiko sotosika ty Genesis 22:18 dawary ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Misy zany ny fitahina ho an'ny firenena rehetra eto ambony tany any amin'ny taranaky Abrahama no misy zavatra izay ao amin'ny taranaky Abrahama. Nakaiza ty fitahina ho an'ny firenena rehetra ty dikan'izay dia mazava ho azy fefa nisy koa ny teny efa ny fanaovan'Andriamanitra hoe ity taranaky Abrahama ty kosa nefa dia ho andevozina eo amin'ny 700 taona ano eo zany maherikely eo zany izy ho andevozina 700 taona ny zanak'Israely any amin'ny tany zay tonga azy andevo. Zay ny tena taranaky Abrahama ka tsy misy taranaky Abrahama nandevozina 700 taona afa-tsy ny taranaky Abrahama tamin'ny Isaka. Zay satria Abrahama dia niteraka anankiroa, ny ray Ismaël dia ny ray Isaka. Zay tsy malala zay ny zanaka ny Abrahama. Ny Ismaël dia niteraka tamin'ilay andevony vavy zay atao hoe Agar, ary nakay kosa dia tamin'ny Sara zay tena vadiny, araka ny bokyny Sefer Torah daholo no teny an'izay. Nanana vady anankiroa izy Agar ny ray zay mpanampy moa zany tena marina, mpanampy vavy. Ny misotra maso zany andevo vavy izy satria hoe zay voalaza ny sotra maso moa tsy maintsy averina dia araka ny Sefer Torah. Dia ny ray kosany i Sara zay tena vady mitovy aminazy zany, mitovy firazanana zany tiana tenena. Zay ny zava-misy ao anatin'ny soratra masina. Ka raha ny voalaza sotra masina dia ity taranaka andevozina ity dia tsy iza fa ny taranaky Abrahama izay nikisaka ka tonga tany amin'ny Mose. Ka io Mose io zany izay mpaminan'Andriamanitra koa ihany koa izy dia zao ny taranaka avy any amin'ny Mose zany dia avy eo amin'ny Isaka dia tonga tao amin'ny Yakoba na hoe Israel, dia Israel na Yakoba no niteraka 12 dia tao anatin'izay ny taranaka Levy, ary ny taranaka Levy no nivoan'ny i Mose sy Arona taty aoriana. Ary zay taranaky Mose zay no lasa manino moa, lasa nitondra ny zanak'Israely lay nivoaka avy Egypte satria nandevozina 700 taona eo tokoa ny zanak'Israely. Ao jerevantsika ny soratra masina ao amin'ny boky Jeremiah hoe nakaiza ilay hoe fitahina ho an'ny firenena rehetra. Dia vakitsika ny Genesis firy moa zany 5:20 no vakitsika zany. Dia vakitsika mihitsy nareo amin'ny anokany animo voalohany zany. Eto ny rahantsika hoe ho andevozina ny zanak'Israely, ho andevozina izy. Rehefa afaka manokany diny voalohany rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny avà ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izao no ampianganao sy valim-pite lehibe indrindra manao. Hoe aza matahotra fa tena zany tena za zany ny valim-pitenao zay. Dia vakitsika aiza re zany 7:7 ary hoe iavà taminy izao no iavà izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny oran'ny Kaldiana mba homeko anao ty tany ity olovanao. Ka io tany io tamin'izay ny tany Israel amin'izao tsika miteny zao taona izy zany. Ary hoe izy iavà tompo ahoana moa nafantarako fandovany ty aho. Dia misy zatra natao moa zany teo fa tsy dia tiantsika fa nanava fotoana. Dia ao amin'ny 7:10
Ary hoe avata amin'ny Abrahama, ako ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompo ny olona any izy ka paoriny 700 taona. Zay. Fa izany firena zany kosa zay ho tompony dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia voaka izy ka mitondra rem-behivava. Zay. Eotra ny teny dia hoe, ozy dada Iava mantsy ny Abrahama hoe, ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompo ny olona any. Zany hoe lasa andevo zany zareo koa. Ka io le taranak'Israely io zay andevo tany Egypta nandritry ny 700 taona teo eo zany, araka n'io teny io. Dia aiza ary io tany io? Dia mbola nomena zany io tany hoe, io tany io dia tsy aiza fa io Israel amin'izao tsika miteny zao eo amin'ny 9:20. Ary io le mampiady ny arabo palestinianina sy ny israelianina, ary mahatonga ny sary mampiady foana ny any amin'ny fahatsomo ihany ireo mandrak'izao. Avaketsika Genesis 15:18, 15:18 dia 19 ary ny 20 hatramin'ny 21. Tamin'izany andro izany Iavana no fanakina tamin'ny Abrahama ka hanao hoe, ny taranakao no fonomeko an'ity tany ity, hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny Eufrata, dia ny Kenita sy ny Kenezita sy ny Kadmonita, ary ny Tita sy ny Perezita sy ny Lefita, ary ny Amorita, ary ny Kananita sy ny Girgasita, dia ny Jebosita ihany koa zany. Io zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe, ny taranakao nomeko an'ity tany ity. Mazava zany fa ny taranaka andovan'ny tany menan'ny Abrahama zany dia zay ho tonga ao, ary ho andevojina mandritry ny 700 taona izy. Dia tsy iza tokoa nefa no natateraka an'izany teny izany fa zavadinindra fa i Mose sy ny Israelianina. Fa i Mose no nitondra an'zareo nivoaka tao Egypta araka ny tantara ao amin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Zany hoe tanteraka zany ny tenin'ny dada Iava fa ny tompon'ny tany Kanana dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny Israel. Zay ny voandro Mose, ary ny Israelianina mizoatsika miteny soa no mipetraka ao Israel, ary izy ny tompon'ny tany, saingy mbola hidivana foana moa le tany manaraka androany, mba tanteraka ny teny hoe ho ataoko vato mavesatra ho an'izao tontolo zao io Israel io, dia ny firena rehetra manodidina azy. Tanteraka atao rehetra ny amin'ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ny tena misavoritaky zao tontolo zao ny historan'ny Israel io, satria tsy mety milamina mihitsy ny arabo sy ny Israelianina miady manaraka androany. Hatra tsy voa androany hoe fa hatramy ela be mbola tenin'ny dada Iava daholo mahatonga an'izany. Zareo tsisy afaka miala amin'io dada Iava io zany mihitsy ny teny daholo io tanteraka io. Ary eo anatin'ny Sefer Torah ny Jiosy le tanteraka anio. Eo ataoko vato mavesatra ho anareo, rojerevantsika ary ny bokin'ny Zakaria. Zakaria 12, mpaminy any Israelianina zany. Eo ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena manodidina mihitsy io Israel io, ary ataoko maratra dia maratra izay mivesatra anazy. Doraka vetsika zay io entre parenthèse kely ao amin'ny bokin'ny iza moa Zakaria 12 noko 1:9. Donka beketsika teny faminaniana avy tamin'ny Avany amin'ny Israely, hoy Iava, zay mamelatra ny lanitra sy amin'ny fandrenany tary mamorona ny fanahiny olona ao anatiny. Izy io mihitsy zany mamorona ny fananao hipetraka ao anatinao ao. Ino izao anao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina. Kapoaka zany zany tena hoe zavatra kapoaka zany moa tsy miteny frantsay hoe coupe, misy zava-doza ao anatiny eo. Mampiraikiraiky zany hoe tahaka ny olona mamy mihitsy ny tratrany dika zay, miraikiraiky mihitsy. Ary Joda koa dia hiaran'izany anaovana fahirano azy, dia farana ny Jerosalema zany, zany hoe voa daholo ny Israelianina rehetra hatrany amin'ny Joda zany. 7. Ary amin'izany andro zany dia Jerosalema ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka ratra dia ratra izay mivesatra azy, ary ho tafango ny amely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Zava-doza ty ho an'ny Israelianina. Raha ny teny dada Iava tena tsy misangy amin'ny Israelina mihitsy izy, loza mihitsy ny anjao ndraiky Israelianina rehetra. Zay no natongavany Elia hamerina ny fisainany hoe mba amin'ny firenena ry Israelianina.
satria izy efa tsy mahafantatra ny eo Andriamanitra ny itsony. Zao ary moa ny anaran'ny Andriamanitra no vavain'ny olona dia tsy taitra izy. Tsy maintsy voateny maniraka iraka i dada Iava izay avy any amin'ny lanitra lanty hiteny aminareo hoe miverena anareo ry olombelona rehetra, saingy efa nataon'ny olombelona rehetra amin'izay moa niverena fa tsy ny Israely rehetra intsony zany. Ianao izay mahita io anatin'izany hoe verena ianao. Dia hitantsika amin'izay zao ny problème ny Israeliana amin'izao amin'ny teny zao io. Sy ny fiherena manodidina ny Israel lasa miteraka problème manderana ny Moyen-Orient ny sary. Tena lasa olana mihitsy zao io Israel io, lasa vato manahirana, lasa miteraka problème amin'izao tontolo zao izay mbola ho resantsika moa ny aoriana fa aleo nde ny fampianarana mikasika any amin'ity sary ity fa ny tiako apetraka amintsika hoe tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra Abraham io satria miatra foana ny teniny. Ary ny anarana zao ampianarako antsika zao hoe Iava no anarana. Zay ny anarana marina. Ary zay dia mahafaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy zay. Dia ndao reo jevantsika le teny hoe i Mosè nanao an'io zavatra io. I Mosè no nitondra zareo ny ala avy tany Egypta araka ny soratra masina zany. Zay ho jerevantsika io tiany koa. Ndao raha vakitsika daholo ny teny hoe i Mosè no nitondra zareo ny voaka zany. Ka rehefa fantatsika fa i Mosè ilay nitondra azy ny voaka tokoa, ary tanteraka daholo le hoe ivoaka avy eo amin'ny toerana nandevozana anazy izy dia mazava be fa le efa-jato taona zany dia mazava be fa ny zanak'Israely ity resana ity. Ka le zanak'Israely zany rehefa nresana dia miaraka amin'ny zanak'Israely zany io Andriamanitra hoe ny taranakao no hitahiko an'ity izao tontolo izao ity amin'ny taranaka anao. Zany hoe le fitahiana zany makany amin'ny taranaka dia izay andehanan'ity teny hoe andevo efa-jato taona izy. Ka le andevo efa-jato taona dia tsy misy afa-tsy ny Israeliana irery ihany ary tsy misy tsony mandrakandroany. Tsy ny Sinoa ny andevo na ny Arabo ny andevo na ny Amerikana ny andevo na ny Malagasy no andevo na ny Afrikana na ny Japonais fa ny Israeliana no andevo efa-jato taona. Zay ndao tsika ary hamaky an'izay teny izay ndray araka ny soratra masina zany. Avaketsika indray aiza moa zany misy an'izay mbola karotsika kely vetivety aloha zany. Exodus indray no vakitsika. Exodus toko 4 andininy 7 ka hatramin'ny 7 Exodus 4 aiza moa zany. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Hojerevantsika eto indray zany le hoe iza marina lay andevo tany Egypta ary niditra tsehatra amin'izay Mosè namoaka ny zareo araka amin'ny baiko ny Iava. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Ary hoy Iava tamin'ny Mosè tany Midiana, mandehana ary ianao miverina any Egypta satria izy efa tsy any Egypta amin'io fotoana io fa le izy le nitsoaka nandositra namono Egyptiana dia niala tao izy dia nitsoaka tany Midi zany, tany Mediana, le Midiana zany. Mandeha anao miverina Egypta fa efa maty daholo ny olona rehetra izay mitady ny ainao satria izy le nenjen'ireo Egyptiana reo. Dia nalain'ny Mosè ary ny vadiny sy ny zanalahy ka nampitaingen'ny borika dia niverina ho any amin'ny tany Egypta izy ary nentin'ny Mosè teny an-tanany ilay tenin'Andriamanitra, ilay teny nisy tena teny an-tanany teny zany dia nampanaovan'Andriamanitra fagagarana azy. Zay. Dia amin'ny andininy 20. Ary hoe Iava tamin'ny Mosè, raha mandeha miverina ho any Egypta ary ianao, indrio ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko teo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao. Fa izao andeha namafy ny fony ka tsy andefan'ny olona mihitsy izy. Ka lazao amin'ny Farao hoe izao nolazainy Iava, zanako lahy matoa Israely. Koa efa nolazaiko taminao hoe alefa soarany zanako mba hanompo ahy. Fa efa nandatsy andefa azy ianao, ho ino zao hamono ny zanako lahy matoa. Zay. Eto zany le teny dia hoe i Mosè mihitsy zany voahiraka hamoaka ny zanak'Israely hiala avy Egypta. Io zany izy fa zareo marina le andevo. Zareo le andevo efa-jato taona. Noho izany zany ny taranaka mitondra n'ity fitahian'Andriamanitra ity araka amin'ny boky ny Sefer Torah Jiosy izay original dia ny taranak'i Abrahama tarehy amin'ny misy an'i Mosè.
ka raha vao manaiky amin'ny Mose anao dia tsy maintsy manaiky an'izany, tsy azo lavina fa raha zany dia lavinao Mose. Nefa Mose sy Abrahama ny ara-ny antso Andriamanitra anankiray iahavanina tso dia tsy azonao lavina io zany, fa raha vao mandany Mose anao dia mandany Abrahama, ary tsisy mahasamandany Abrahama moa mazava azy. Ka jerevantsika indray ny tony mbola misy tony mantsy io teny dore jerevantsika indray izay ny tony manaraka. Araka ny bokin'ny Exodosy toko 5 andiny voalohany sy ny faharoa. Exodosy toko 5 andiny voalohany sy ny faharoa. Ahoary vakitsika azy. Ary rehefa afaka izany Mose sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao no lazainy avahandriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao any firavoravona ho ahy any anefitra. Zay zany hoe Mose zany nitondra azy ho any anefitra amin'izay. Vao io Farao hoe iza moa iavah no eketo teny andefasako ny Israely, tsy fantatra izay iavah ka tsy alefako ny Israely. Zay ny izay. Dia hoy izy rahalahy taminy, Andriamanitry ny Hebreo efa nihaona taminay, kotra rantitra ianao, aoka andeha lalaka telo any anefitra izay hamono zahatra atao fanatitra ho any avahandriamanitra ay, fandao izy hamelany amin'ny enti-mandingana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakany Egypta taminy, nahoana ianareo ry Mose sy Arona no mametraka ny olona amin'ny asany, manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana nareo any amin'ny fanomponareo mafy. Zay amin'ny tony hoe io rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ity tany ity, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompona mafy, amin'ny fanompona mafy. Zany hoe tsy nanaiky mihitsy zany Mose. Dia io amin'izay efa raikitra amin'izay le ady tao dia nisy amin'izay ny fifandohana fampisehoana hery fampisehoana fahefana, tena ny fandohana amin'izay mihitsy zany ny hery tao amin'ny Mose, ny fandohana tamin'ny hery tao amin'ny Farao, fa tsy nahararaka ny tao amin'ny Mose novinaviny satria koa ary ny Andriamanitra nanary an'izao tontolo izao namorona ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ny ambony any. Ataonao ahoana ny ady amin'io? Ary zany zao Andriamanitra maniraka ny Elia zao, io iaiava io ihany, io ilay niresaka tamin'ny Abrahama io niresaka tamin'ny Mose io no maniraka ny Elia, mahatonga ny olona afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, lasa parfait zay miaraka amin'ny Elia. Satria Andriamanitra Abrahama io miaraka aminazy io ilay tsy tia fahotana, io ilay mitazona teny io, ary tena mitazona teny io tsy azo sangina Andriamanitra Abrahama io. Mazava-be zany. Zay ny antony hoe tonga ny famonjena ho antsika mahay zabiana amin'izay, fa migadona ny farany, tsy mia manavitena, avotiny tenanao. Aza manaiky nizaniza tsony fa jereo marina fa nitanjona raha vao tsy tanteraka ianao tsy mahazo maka ny lanitra io. Satria Andriamanitra Abrahama io dia Andriamanitra masina io, ary izy ny tompo-trano any. Ka rehefa masina izy ataonao ahoana izay mpanotana ho any, ka rehefa mpanotanao aza manantena maka an'izany fa zatra ny fitahany ianao. Andriamanitra masina be izy. Ka raha ianao zany araka aminy dia tsy maintsy miala amin'ny fahotana. Mbola tsisy nafaka tamin'ny fahotana zany nizaniza. Tsy nisy Andriamanitra nafaka fahotana tamin'ity planeta Terre nareo ity, fa izy rery ihany no nafaka. Tonga izy ankehitriny naniraka ny mpanompony Elia, maiza miveriny-tsika aza. Zay ny teny kasika ny amin'ny rehefa jerevantsika amin'izany le hoe tanteraka ve io teny io sa tsy tanteraka? Valiny tanteraka. Jerevantsika amin'ny Exodosy 12 indray. Hoe tanteraka ve fa tena nandevo ny zanak'Israely? Dia tanteraka ve fa tena hoe ary nitondra rem-behivava izy satria izay daholo ny teny io Andriamanitra io. Dia vaketsika ny bokin'ny Exodosy toko 12 vaketsika indray. Exodosy 12 aiza angamba misy an'iny Exodosy 12 mampiandinin'ny fahafiry hojerevantsika. Andininy fahatelopolo vaketsika Exodosy 12 manomboka amin'ny 30. Ary ny foram-bola alina ary Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra araky ny Egyptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana araka ny teny dada Eva hoe vonoko ny lahamatoany. Zay rehefa matano izy dada Eva vonoko ny lahamatoany, fa izy tsy amelanareo andeha fa vonoko ny lahamatoany, maty daholo ny lahamatoa tao tanàna. Dia nampaka ny Mose sy Arona ary izy. Andiny faraka amin'ny telopolo indray izay zany. Raha mbola alina ka nanao hoe
mitsangana dia miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoana zany hava araka anao zay anareo zany. Andiny faharoa amby telopolo zany zay teny zay. Ary ny ondry amanosinareo ary ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo dia entoka arak'izay efa nolazainareo dia mandehana ary matsofo rany eo. Dia nandondona ny olona ary ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy hoe maty avokoa zay rehetrarehetra. Dia andiny faefatra amby telopolo. Dia nenty ny olona ary ny kobany sy ny voalena raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny vilian'ny fanaova-mofo voafety tao amin'ny lambany teny an-tsolona. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mose ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary nataony havana hitafity teo masony Egyptianina ary ny olona ka nomen'ireo azy ary zay nangatany ka dia nifoanany ny Egyptianina. Lasa nanankarena zany le Israeliana satria nalainy zareo daholo ny fananany nangatahany. Mba meo an'izao zay dia nomeny na nome retsiko matahotrako dia nanome tena nifoanan'ny Israeliana ny Egyptianina. Lasa tsisy toam-pilatana zany hoe lasa nanankarena izy araka le teny dada Iava hoe ataoko mivoaka izy mitondra harembe vava. Io izy io. Zay. Andiny fafito amby telopolo. Dia niainga atao Ramesesara ny zanak'Israely nakany Sokota. Dia lehilahy mahalilalana tokony hoenina etsy avy afa-tsy zaza amam-behivavy. Ary nisy olona maro samihafa koa niakara taminy hafa firenena. Ary ondra manosy sy omby dia fananana be indrindra. Fa ireo tsy nanao kontra tamindreo. Satria le kontra natokana ho an'ny zanak'Israely. Dia ny didy sy mitsipika natokana ho an'ny zanak'Israely. Dia nanendy mofo sy tsy nisy masiratsira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egypta izy. Fa tsy mbola voisy masiratsira izany satria noroahina tany Egypta izy ka tsy nahazo mijanona sady tsy nafevatso azy. Ary ny andro nitoerany zanak'Israely tany Egypta dia 300 taona. Io le 400 taona. Approximativement moa le hoe 400 année. Date approximative fa ny date réelle zany 430 année teo ny fahateteran'ny teny dada Iava. Dia ary rehefa tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro izany indrindra noho ny voan'ny tokony rehetra izay any Iava tamin'ny tany Egypta. Zay. Mazava zany fa ny sary eto dia mipetraka mihitsy hoe tena ny zanak'Israely ilay andevy tany Egypta. Ary Mose no nitondra azy. Ary ny mpaminany nasena nitondra azy dia mpaminany Israeliana. Raha vao tsy Israeliana zany io mpaminany io dia mitsipaka ny tenin'ny dada Iava. Ilay manala ny fahotana ary ilay hita tao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy izay tranainy indrindra. Satria ny hita tao dia ny anarana hoe Iava ary izay miaraka aminy dia tsy manota intsony ary parfait tahaka ny Eliazy miresaka aminareo izay ny rany io Iava io mihitsy. Raha zavy hoe zany teninareo zao fahatsarana zao. Mamerina endo amin'izay araka aminy. Miazaka zay araka aminy amin'izay fa miverina izy io ary miverina tsy azo sangy fa miverina tena andrava sy androdana sy anapotika ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Efa ampy izay fampitahana zay. Be loatra le izy. Be loatra ny olona efa lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Any amin'ny faremy rehetra avy sy ny solofary. Fotoana ny famonjena zao. Zay ny aton'izao fanamporofona zao. Aza manaiky tsony zavatra fafa satria tena manome ny fanamporofona rehetra mihitsy zao hoe Elia. Porofona taminareo. Inona zany ny boky marina ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io dia ny Sefer Torah Jiosy. Ankoatran'izay zany tsisy miteny zavatra tena mitombona tokoa ary tena tsy marina mihitsy satria maninona? Izao ny tsy mamarina anazy satria tsy hitao mihitsy ny fepetra ny teneko tamina hoe ilay taranaka nandevozina 300 taona, 400 taona ny Israeliana. Ny mpamina ny tenena tsy maintsy Israeliana satria izay ny teny io Iava io. Ary ilay taranaka andovan'ny tany Kanana dia mbola Israeliana. Hitantsika mipetraka ao Israel zareo manakandroany. Mazava zany fa tena tsy azo toerina mihitsy io teny io. Fa ny Andriamanitra ny Abrahama izay marina zany Iava no anarany. Ary ny entana famarinana dia ny bokin'ny Israeliana no marina ny Sefer Torah Jiosy. Ary tonga Elia merina hoe io amin'izay arahana. Saingy mba palelo zareo tompony ary moa tsy ndarana azy. Iny tena zava-tozy.
zareo israelianina zay tompony zao famarina zao mihitsy no manitsakitsaka nio teny io iayava io, ary zay moa no nandroanany zareo. Ary mandraka anao izy dia tsy manana herintsony hitazona ny herin'io teny io, fa nilozan'Andriamanitra izy, ary zany nandrananely hamerina amin'ny olona rehetra hoe tsy maty akory ny io Andriamanitra ny Abrahama iayava io, ary tsy mety maty io, ary ny teniny koa tsy mety maty. Fa tonga ny fotoana ankehitriny hamerenana n'izao tontolo zao hiverina amin'io Andriamanitra Abrahama io iayavano anarany. Ary zay fitanareo hitapoky te-pirenena ny famarinana afaka mifahotana zay miaraka aminy alasa parfait. Ary isan'izany zao ny tenin'ny mpaminany farany Israelianina zay fatidindra, ny tenin'ny mpaminany Israelianina zay farandrindra hoe Yahoshua zay mbola atoro antsika ihany koa hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Fa efa tsy parfait anao raha vao lehilahy anankiray manambady olona telo na efatra na dimy na folo, raha vao mihoatra indray dia efa tsy mety. Voatran'izany tokoa na namboarany Andriamanitra ny olombelona araka mibokatra any amin'ny Genesisy na ny Beresita ny Jiosy hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray, ary vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray. Raha vao zany dia efa tsy tanteraka ianao, vous n'êtes pas parfait. Ka izany teny rehetra zany no ampitaina amintsika ny amin'ny fahamasina sy ny fahamarina. Raisina tokoa nge ny raha hoe tena manana miaraka amin'izany Andriamanitra Abrahama zany, tsy mety mampijaly io nge io e. Raintsika ohatra fotsiny any hoe na ianao manambady vehivavy be dia be io, dia ianao tsy eritreritra fa tsy alahelo ny anankiray amin'ireo, efa mitondra alahelo izy dia efa tsy mety nge zany. Zay ny tonga an'Andriamanitra hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray, ary ny fifankatiavana dia tokony hitovy. Zany io Andriamanitra Abrahama io tsy mety miangatra mihitsy io. Tsy hoe ianao ihany mieritreritra momba ny teninao fa tsy mieritreritra ny hafanao. Zany le Andriamanitra Abrahama. Ohatra zao zany ny fitsangatsanganao, tsy menatra mihitsy ianao dia mitsangatsanga fotsiny zao, satria fitsangatsangana anie zany sary hoe tsy vadinao nefa mivadinao e, zany zao fa fitsangatsangana zany. Eo zao dia maniry ohatran'ny anana zany, zava-doza amina tambo mihitsy iny. Anisan'izany zao hoe tsy mahaparfait anao daholo ny sary ohatran'izany. Ianao miteny ratsy, ianao misoloky olona io, na ianao misoloky olona io fa ratsy, mandainga, mamitaka, zany efa tsy mahaparfait anao zany. Fa ny olona miaraka amin'ny tsy manao an'izany tsony, tena parfait izy. Ary zay ny aton'izao fanambarana zao. Ary mahatonga reo avotana ny lasa olona parfait. Ka iza moa ny olona tsy tia an'izany, fa izany miaraka amin'ny lasa parfait anao. Tsy voatoriana hoe ampianarana, efa misy angely izy. Tsy hoe zatra voatoro anao fa za rehefa iainan'ny olona zany ho an'izay efa miaraka amin'ny rehetra rehetra. Mahafinaritra zany sary zany. Ary zany ny tao manantsika tetra zany. Vita zany zay Jerevan manaraka indray hoe ho toizantsika ihany fa inareo foana toy ny hoe inona indray mbola fampianarana mikasika an'izay mbola sy ny jerevantsika ho fanaporofona hoe miverena amin'izay amin'ny Andriamanitra tena marina, ny Andriamanitra ny Abrahama iayavano anarany. Ary arao ny tenin'ny mpaminany Israelianina, fa raha vao zany dia tsy ao anatin'ny linina ny marina mihitsy ianao. Vous n'êtes pas dans la ligne de la vérité. Tsy ao mihitsy, tena hors sujet mihitsy ianao. Ka zay ny asan'ny Elia mamerina anao ao mba ho voavonjy daholo ny olombelona rehetra, satria efa any ny mpandringana, efa manao ny asany ny mpandringana, efa mandrava reo. Zay ny antony hamonjena ainganana rehetra rehetra io, satria tsy azonareo toerina io zavatra io, efa any izy any. Niany ny Elia miteny fotsiny reo nefa ny azy efa atao. Ka samy mieritreritra atsika fa tena fanavotana zao, manavitra ny olombelona rehetra Elia mialohan'ny anam-potena anareo. Ny aiza koa ny ampitombona zany dia ho hitantsika eny re, aleo ny tantara indray ny ampiseho ny marina, fa zay ny teneny Elia rehetra izy ho tanteraka zao. Anareo kely ny historan'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io, dia arao kely hatramin'ny farany. Efa nampianariko anareo fa ho maty ny deuteranareo tao ambony tany. Dia hitantsika eo ny toy ny fanambarako teto daholo zany. Fa zay aloha ny amin'ny androany mazava zany teny fa rehefa tianao zany ny teny araka amin'ny Andriamanitra Abrahama ilay teny hoe Andriamanitra Abrahama ilay tena marina, dia ny anarany dia Iayava. Ary any amin'ny bokin'ny Sefer Torah no ahitanao anazy. Iny ny trana indrindra, ary izay miaraka aminy dia tsy tia manao ratsy intsony ary tena lasa parfait. Zay fa dia tena anjaranao zany misafidy miaraka amin'ny io Andriamanitra Abrahama io Iayava anao ary manaraha ny Elia amin'izay manombo zao.
manarany Eliasa, anavitra anao zany Eliasa, amonjy anao, ho lasa homme parfait anao, tsy misy zatra atahoranao intsony zany hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany, fa izany no tena fiainana mandrakizay zany, ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama iahavanao anarana. Ivavaka isika. Sotra betsaka tatamala iava. Fa ianao tokoa no naniraka ary nataoko ny asanao ary mbola anao indray azy aho. Mbo famonjena ho an'izao tontolo izao zao teny izao. Tena fanafotana. Ho lasa tena tsisy kianina intsony ny olona. Homme parfait. Fa izany ny antony namonjenao azy. Izany natonga ny teninao tamin'ny Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny fiaina rehetra. Ho fanafotana ho azy ny dikan'izany. Sotra betsaka tatamala iava. Efa mandeha ny teninao amin'ny fanavotana ary ho tonga hatrany amin'ny fanafahana izao. Teny tena hoe lasa olona vanina ny olona, lasa olona sambatra ny olona, lasa olona tena manana fahasambarana ny olona rehefa tafaraka aminao. Fa izany tolo ny antony sao. Iza moa tsy maniry an'izany, fa ankehitriny dia efa tena misy zany. Sambatra izay tsy mba manota intsony ary sambatra izay efa lasa tanteraka izy ka tsy tia ratsy intsony nalakalena. Dada iava malalo, sotra betsaka ny amin'ny teninao rehetra. Ary mbola ho avy ny fampahafantarana ny zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny amin'izao famonjena izao, dia avy amin'ny tenina hoe mpamina ny Israeliana no inonareo. Dada iava malalo, sotra betsaka ny amin'ny famonjena izay nomenao ny olona izay efa iainanay ankehitriny. Voninahitra no mandrakizay. Ary minaranao hoe Ahosoany no manano teny rehetra. Halleluja. Amen. Dia mirary izy sao tsiketra samy ho tahina amin'ny zetra ataotsika, ho tahina amin'ny zetra ho alalakalentsika, ary manarahany Dada Mariava vonjeny fananao, ary aroviny fananao mba ho tonga soany amin'ny lanitry ny lanitra, tsy manota intsony misy zany dia samy tahina soa ataony amin'ny araka indray mandrapiona mandrapesaka eo matory azy.